PDG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Samy miandry ny voka-pividianana ofisialy avoakan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenina ny rehetra izay efa samy nametraka fitoriana na ny kandidam-panjakana na ireo kandida avy amin'ny antoko-panohitra amin'izao fotoana izao. Vonina hiara-hitolona hiarovana ny safidim-bahoaka ireo kandida tsy miankina misa efatra anatin'ny boborintany fahaefatra raha tsy mandray ny andraiky ny araka ny tokony ho izy ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana araka ny fanambarana ny raisana androany. Iamafy ny fahantrana sy ny olana ara-tsosialy eto amin'ny firenena vokatry ny tsy fahampian'ny vola eo anivon'ny kitapam-bola am-panjakana raha ny hita tamin'ny tedi-bola am-panjakana ny sipantsiana hoy ny vondron'ireo loholona CST teo aloha. Sahiran'ireo tantsaha-piompiomby vavy-beronono avakin'akaratra amin'izao fotoana noho ny fiakaran'ny vidin'ny sakafom-biby. Vitsy ny manana fahefa-mividy ka miantraika amin'ny kalitaon'ny ronono any an-toerana. Manomboka androany ary farana rahampitso ny feonamben'ny G7 tanterahana ao Italia isa lahadinika taona famoaham-bola $50 miliara ho an'ny Ukraine mialoha amin'ny faran'ny taona 2020 ny antsy prix an'izay. Migadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tombo klasy tombo vavy manasana ihany koa. Anaraka izay tony mahazatra matoa an-datsoratra nondeha anokafatsika ny fampalalam-bavao. Samy miandry ny voka-pividianana ofisialy avokoa ny fitsarana avy momba lalam-pandrenina avokoa ny izay efa samy nametraka ny fitoriana na ny kandida-panjakana na ireo kandida avy amin'ny antoko-panohitra amin'izao fotoana izao. Apetraka amin'ny fahitsiana sy ny fampiarana ny lalàna ataon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenina araka izany no avy ny tontolo politika eto amintsika Gaëtan Andriatsilavo. Miazakazaka izay tsy izy ny toetra raha eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana iandrasana ny voka-pividianana ofisialy avoaka ny ACC izao ary mandeha aingana noho ny fiakatry ny vidim-piainana. Nateo aza ny tsindry sy ny ramatahora, ny fampiasana olona sy fitaovam-panjakana, ny alabato, ny tsy fanaran-dalàna maro tamin'ireo faritra sy distrikta samihafa nanerana ny nosy. Isany ny sitona ny sain'ny be sy ny maro ny zava-nitranga atao amin'ny distrikta ny Faratsio, mialoha sy nandritra ary indrindra amin'izao aoriny ny fividianana izao. Tsy mitsahatra mivoatra ny toetra raha ary misy hatrany ny surprise araka ny teny baiko. Surprise voalohany, taoriny famoahany seniny voka-pividianana Vonjimaika ny talata lasa teo, voalaza fa notazomina ao an-tany Menakely Antsirabe nanomboka omaly ny chef de centre informatique de district na ny SID ao Faratsio. Ity sampana ity izay mandray mivantana ny fikirakirana ny lisy-pividianana eo anivon'ny district. Mazava ho azy fa mikasika ny fividianana sy ny voka-pividianana ao Faratsio no resaka. Androany, ny paritaka tao anaty tambazotra tserasera indray ilay taratasy fampetsona ny filohan'ny CED na ny commission électorale de district. Surprise faharoa. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe misy fifandraisany amin'ny resaka fividianana ve ireo tranga roa ireo, ny rehetra no mamaly sy mijery ary indrindra manara-maso izay zava-mitranga ny anivon'ny fiarahamonina ao anatin'izao fiandrasana ny voka-pividianana ofisialy avoaka ny ACC izao. Akoatra io tranga ao Faratsio io, mitoy ny surprise raha iny fividianana solombavam-bahoaka farany teo iny hatrany no resahana ary mbola itoy zany satria nanao toy vakana ireo kandida na solitenan'ny kandida nanatitra fitoriana teny amin'ny ACC Ambohida tamin'ity androany ity. Ny ACC izay voalaza fa efa navoaray fitoriana Anarivony tokoa satria raha ireny zava-nitranga mialoha sy nandritra ny fividianana ireny azo raofina mitsobika ny tsy fanarahan-dalàna nandrenesana fitarainana ankoatra ny alabato sy ny fividianana safidy. Maro tokoa ny fitarainana voaray satria ny safidy ny vahoaka no kasaina ahodina ary hitadiavana ny fomba rehetra anisorana ny zo ananany ny olom-pirenena tsirairay avy. Samy miandry io voka-pividianana ofisialy avoaka ny ACC io avokoa ny rehetra
izay samy nametraka fitoriana ihany koa na ny kandida mpanjakana na ireo kandida avy amin'ny antoko mpanohitra. Apetraka amin'ny fahitsiana sy ny fampiarana ny lalàna ataon'ny ACC no avy ny tontolo politika eto amintsika. Fanapahan-kevitra sy ny didy ho raisin'ny ACC no iankinan'ny filaminan'ny firenena iray manontolo aoriana izao fifidianana izay mbola tsy nisy toa azy izao. Tokony apetraka ny mahafitsarana avo azy amin'ny fomba fiasany sy ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny ACC isoroana ny olana mety hitranga sy ny disadisa mety hiseho ka sanatria apiditra ny firenena sy ny vahoaka malagasy ao anaty fantrana lalina indray. Fa nametraka ny tota-taratasy fitoriana teny anivo ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana mahakasika ny trangana fandikan-dalàna sy ny fangalaram-bato nataon'ny kandida mpanjakana tamin'ireo birao-pifidianana maro tao amin'ny distrika Anambato Finandrahana Androany amin'ny Solivava ny kandida Christine Razanamasoa. Christian Dimby. Birao-pifidianana mahery ny 320 tao amin'ny distrika Anambato Finandrahana no nahitana fangalaram-bato sy otsika nataony kandida mpanjakana tany an-toerana nandritra ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny 2020 Mey lasa teo. Hoy ny mpisolivavany kandida Christine Razanamasoa izay nanatitra antota-taratasy fitoriana teny anivony ACC na ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana androany. Tsy vitan'izany ihany, nampiasaina ary natao fitaovana politika ihany koa ireo olom-panjakana tany an-toerana hampandaniana ity kandida Irmara ity. Ny kandida Christine Razanamasoa izay mitaky fampiarana ny lalàna ka nafoana ny vato azony ity kandida mpanjakana ity. Amafisina fa raha ohatra ka 770 nisan'ny birao-pifidianana eo Ambato Finandrahana dia natsikaritra izahay fa tamin'ny 350 amreo no nahitana osika na alabato na teritery natao reo na tamin'ny délégué mpifidianana na tamin'ny mpifidy teo amin'ireo toeran'ireo ka noho ireo osika sy halatra hitanay ireo dia tsy maintsy izahay nametraka fitoriana. Amafisina fa tamin'ny ekosivy ny commune eo amin'ny Ambato Finandrahana amin'izao fotoana izao ary tamin'ireo commune sivy ireo dia samy nahitana daholo an'ireo alabato ireo tamin'ny nandritra ny fifidianana iny ka noho raha anton'ireo dia tsy maintsy izahay nametraka fitoriana teto anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorehana mba hanafoanana any vato izay azon'ilay kandida nampanao an'ireo alabato ireo. Hitam-pirenena hoy hatrany ity farany ny fiaram-pefy nataony ity kandida mpanjakana ity ka tokony andray fepetra manoloana izany ny ACC. Raha ny lalàna rehefa hita fa misy tsy fanajana ny lalàna ohatra hoe misy mpiasa-mpanjakana manao fampelezan-kevitra, ohatra hoe misy fampiasana fitaovam-panjakana, trano-mpanjakana, fiara-mpanjakana ohatra na misy fifidianana vato dia mazava ho azy fa rehefa hita ananana profo anana fijoroana vavolombelona ohatra ny amin'ity raharanay tamin'ity dia rariny sintsy raha ny fitsarana avy momba lalam-panorenana no manafoana an'ilay vato mety azon'ilay kandida izay nampanao an'ireo zavatra ireo. Amafisina fa rehefa jerena ny jurisprudence ny didim-pitsarana nivoaka teo aloha teo na tamin'ilay fifidianana teo aloha teo izay fifidianana filoham-pirenena na tamin'ny 5 taona dia efa jurisprudence constante ny dikan'izany dia hoe rehefa hita ireo zavatra ireo dia tonga dia manapa-kevitra ny fitsarana fa foanana ilay vato. Izay mahatonga anay mino fa hanaraka ny lalàna ny fitsarana avy momba lalam-panorenana sy hanafoana an'ilay vato izay azon'ilay kandida. Jaiviny tapitra androany ny fametrahana ireo fitoriana eny anivony fitsarana avy momba lalam-panorenana mahakasika ireo tsy fanaran-dalàna, alabato, osika na ihany koa ireo tsy fahatombanana tamin'ny famoahana ny voka-pifidianana vonjy-maika navoaka ny seni. Andrasana araka izany izay mety ho fahendren'ny ACC manoloana ireo fitoriana maro izay efa tafapetraka eny anivony ity rafi-pitsarana ity. Vonina iaraitolona ho an'ny fahamarinana iarovana ny safidim-bahoaka ireo kandida tsy miankina miisa 4 anatin'ny boriboritany fa 4 amin'izao fotoana izao raha tsy mandray ny andraiky ny araka ny tokony ho izy ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana raha ny fanambarana ny araka nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Ireto farany izay samy nametraka fitoriana avokoa taoriany voka-pifidianana navoaka ny seni ny kandida rasy manana Paul Bert na Hirosy izay mbola nametraka fitoriana fandroany androany hanafoanana ny vato azo ny kandida tsy manara-dalàna. Daniela Minorso. Maro ny endrika tsy fanaran-dalàna tsikaritra tamin'ireo birao-pifidianana maro tetsy amin'ny boriboritany fa 4 nandritra ny fifidianana solombavambahoaka Tiwiny. Ohatra amin'izany ny fahazony mpifidy alalana mifidy mialoha kanefa tsy mbola tonga ny lisy mpifidianana
Ny fanomezana lalana ireo olona manana kara-pifidianana ifidy kanefa tsy tao anaty lisy-pifidianana, ny fisiana bulletin précoché sy ny maro hafa, tranga izay mampiteraka iaina amin'ny anekiny rehetra ny valim-pifidianana ivoaka io. Antony antsony kandida tsy miankina Ramboasalama Emilien ny HCC, ijoro amin'ny fahamarinana, andinika sy hamakafaka ireo fitoriana voarainy, mikasika ireo zava-nisy nandritry ny fifidianana solombavambahoaka tio iny. Tan-tandalana i Madagasikara, aroako fantatsitra fa fotoky faharan'ny firenena demokratitra ny mahafanjakana fanjakana ny fahefana mpanao lalàna. Ko apetraka amin'ny fanontaniana hoe tena safidy mivoaka malagasy marina ve ireny sa safidy no sandaina vola averikinay, safidy no sandaina vola sy safidy na hodikotina sy miterena. Eto ny tenako dia miantso ny fahefana avo malala-panorenana ampanajana sy ampanatretena tanteraka ary tena hitsara araky ny lalàna velona sy andraindraikitra amin'ny fanandrify amin'ny fampiarana ny lalàna eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Andrasana araka izany izay fanapa-kevitra ho raisy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana, maloana ireo fitarainana mikasika ny tsy fanarahan-dalàna nandritry ny fifidianana teo iny. Ny fanapa-kevitra raisy ny ity farany izay antoka feno ny filaminana eto amin'ny firenena. Fa ihany koa mety hiteraka korontana raha misy ny fitanilana ho kosa ny kandida tsy miankina raha sy manana Paulbert. Ity farany izay nanamafy fa vonina hijoro hitolona iaro ny safidim-bahoaka. Zom-pirenena feno ananany tsiraray ny maneho ny heviny raha misy tsy mahafapo azy ao anaty demokrasia. Fifidianana solombavambahoaka ity eraky Madagasikara fa menomenona daholo. Ny zavatra hitranga dia hirahina reo olona rehetrareo hiaraka hitaky ny zava-marina raha ohatra ka tsy marina ho any mivoaka eo. Za zany tsy mbola mitsara androany tsy miteny izany lany izany tsy lany fa miteny fa tsy nisy tsy ara-dalàna tao dia miandro ny valim-pitsaran'ny ACC zay. Raha mandeha amin'ny laoniny io dia milamina ny tany sy fanjakana. Tsy mandeha amin'ny laoniny io dia handray anjara feno tanteraka amin'izay hetsika rehetra eto amin'ny firenena. Ny tenako manokana sy ny mpanaradia hitaky ny marina, ny rariny, ny hitsiny eto amin'ity firenena ity. Miantso dia n'izao ny zandary, ny miaramila, ny polisy, nareo arbitre nareo. Miaro institution rehefa tsy miaro olona. Alao andeha ny fihetsiketsehana dia nareo manao encadrement. Tsisy animba zavatra eo, tsisy amon'olona eo, tsisy aninina eo fa hitaky ny zony feno reo rehetra na tsiary vohitsakitsaka ny zony. Tsehivina nametraka fitoriana faharoa teny anivo ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana mikasika ireo tsy fanarahan-dalàna tsikaritra nandritry ny fifidianana solombavambahoaka teo iny androany ny kandida tsy miankina raha sy manana Paulbert fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Irosy. Miariary ny fanovana ny safidim-bahoaka ary nanjakan'ny Alabato ampandaniana ny kandida Irmara ny fifidianana 7 Mey ho ireo kandida sy solontenana vondrona ny toko politika izay nanatitra fitoriana teny anivo ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ihany koa tamin'ity androany ity. Mila mpiarina ny voalazan'ny lalàna hoy izy ireo ary tokony ho saziany loa izay ninihy nandika izay. Christian Diby. Mitodika eny amin'ny ACC na ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny mason'ny mpanara-baovao amin'izao fataperan'ny fepitaona andraisany ity rafi-pitsarana ity. Ireo fitoriana na ireo kety makasika ny tsy fanaran-dalàna, osika sy fanamarihana manokana momba ny voka-pifidianana vonjy-maika navoaka ny seny farany teo. Maro ireo kandida sy solon-tena ny vondrana antoko politika izay nanatitra fitoriana teny amin'ity rafi-pitsarana ambony ity. Teboka nisongadina tao anatin'izany fitoriana izany ny Fiarampefy, Osika sy Alabato natao hampandaniana ny kandida mpanjakana saika efa manerana ireo distrika eto Madagasikara. Betsaka ny voakasika fa ny tononoko manokana fotsiny aloha raha ahitana tena zavatra tena hoe flagrant be mihitsy na tena hita miariary ny fanovana, ny safidim-bahoaka, ny fanaovana osika, hanovana an'izay résultat tamin'ny élection zay dia raisiko ohatra amin'izany ny ny Aparafaravola, Ambatondrazaka, Iosy sy ny Martso voatanisa zany. Maro be izy ireo fa ireo aloha zany no tany saiko zany
misy ihany koa ny satria rehefa nisy ny confrontation zany zay nangatahana tena nivon'ny Senifoy be dia nisy ary hita tamin'ny alalan'ny PV teo am-pelatanan'ny candidat zany avy amin'ny délégué de candidat sy ny PV teo anivon'ny Seni nisy ny fahasamihafana. Tahaka izany ihany koa ny tao amin'ny distrikan'ny Morondava nanjaka ny Alabaty sy ny Paikady Maloto hampandanina ny candidat mpanjakana tranga izay nahatonga ireo candidat mitaky ny fanafoanana ny vato azon'ny candidat Irmar ary nametrahany fitoriana teny anivon'ny ACC. Fisian'ny osika avy agny fotony no osika hitanay fa raha araky ny navoakan'ny Senia dia eo amin'ny décalage des voix eo amin'ny valopolo no hitanay aloha par rapport ny tao amin'ny PV nay manontolo sy ny navoakan'ny Senia dia mahita zahay décalage des voix eo amin'ny valopolo mihoatra ny any candidat mpanjakana numéro 1 mihoatra valopolo eo dia gnanay kosa latsaka eo amin'ny 70 eo par rapport ny total ny PV aty aminay sy ny navoakan'ny Senia. Dia ny osika tena mioapampana hitanay dia ny aingana avy agny fotony satria misy commune anankiroa atao hoe Befasy sy Beloa-sur-Mer tena hita ao agnatin'ny PV le osika satria ohatra fotsiny zany raisiko aminareo eto misy PV maromaro izay misy an'igny le fanisam-bato ny ao anatiny dia soratagnan'olo raiky mitovy ny ao agnatin'ny PV mihoatra ny 8. Andrasana araka izany nandray andraikitra tokoa ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana manoloana ireo fandikan-dalàna raha tsy hitanisa afa-tsy ny fampiasana mpiasam-panjakana fa nodikodonana ny voka-pifidianana sy ireo fifidianana ny safidim-bahoaka. Ao anatin'izay fitarainana sy fitoriana manodidina ny fifidianana izay hatrany saritsarina fifidianana sisa no natao tao amin'ny distrikany Besalampy ho ny candidat tsy miankina tany an-toerana izay tonga nametraka fitoriana teny anivon'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenona ihany koa tamin'ity androany ity. Ankoatra ny fanereny ireo solotena mpanjakana teny fotony ampandaniny candidat mpanjakana nandritra ny fampelezan-kevitra. Vata mangarary efa misy bulletin tokana maro no tazana vantan'ny sokatra amin'ny birao fandatsaham-bato. Ny délégué ny candidat sy ty candidat tsy miankina ity izay tsy hafananoatra nanoloana ny botolo sy ny fandrahonana nataon'ny candidat mpanjakana sy ny mpiara-miasa aminy ka izao nametraka ny raharay eny am-pelatana ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana izao fanampanazavana. Lasa tsy fifidianana ntsony le zavatra misy very tanteraka ilay atao hoe safidim-bahoaka fa irona efa feno vato no hita tsikaritra amin'ny enina maraina manokatra bureau de vote dia efa hita tanteraka hoe misy feno vato ao anatin'ny irona io ary mba nangataka ny délégué tamin'izany ny hoe anokafana n'ilay irona saingy tsy navelany sokafana ary nisy mihitsy moa baiko araky ny voalazan'ny délégué ny candidat ny candidat mpanjakana hoe tsy azo sokafana io na isinina dia niantso ny mera zareo tamin'izay fotoana zay ny mera ny Amboly du Sud io mera io no tonga avy any miaraka amin'ny gendarme nanakana hoe tsy misy ninina azo atao eto fa ataovy izay ataonareo ary tamin'izay fotoana zay ihany koa dia niezaka ny tenako mihitsy no nandeha tany eritrereto fa any amin'ny 120 km mialan'ny Besalampy no misy an'io bureau de vote io miala maraina amin'ny 7 amin'ny 4 sasany arivo vao tonga tany nampalahelo ny zava-nisy fa tena bontolo tanteraka nangataka ny délégué hoe rehefa tsy hosokafanareo ara ny irona omeo taratasy zay anaovanay fitarainana tonga dia tsy nomena tsotra fotsiny zao hoe tsisy an'izany ato fa ataovy izay ataonareo nangataka ihany koa anoratra atao anatina PV tonga dia tsisy ninina azonareo atao eo tonga tany moa ny tenako dia nifampiresaka tamin'zareo fa tsy nanova ininina fa ny mera mihitsy zay olona tsy misy idirany amin'ilay fifidianana no mibaiko sy mitarika ao anatin'ny bureau de vote. Fa tafapetraka teny anivo ny fitsarana avy momba lalam-pandrenona ihany koa ny fitoriana izay nataon'ny candidat solombavam-bahoaka avy amin'ny collectif ny malagasy tao fianaratsoa makasika ireo tsy fanarahan-dalàna nisy ny ainany nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 7 amby 20 Mey. Aingo Rakotondriana Kolo Fianaratsoa.
taoriana ny fanangonana sy nazahoana ireo pirofo mahakasika ny tsy fanaran-dalàna nandritra ny fampielezan-kevitra sy tao anatin'ny fotoam-pifidianana lasa teo dia nametraka fitoriana ary tafapetraka teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny asabotsy lasa teo ny atota-taratasy mirakitra izany fitoriana izay nataon'ny kandida teo anivon'ny kolektifan'ny malagasy sy ireo kandida natolotry ny vovonan'ny firaisan-kina ihany koa teto amin'ny distrikan'ny Fianarantsoa. Fifidianana tao anatin'ny tsy fanaran-dalàna, fifidianana tao anatin'ny tsy fanajana ny fahamarinana ny zavatra ny ainatsika teto Fianarantsoa sy tany amin'ny faritra rehetra ihany koa ny rahantsika nahita zany ny rahantsika nalala. Ny nataona ireto dia ambara amintsika eto fa nametraka fitoriana teo anivon'ny ACC ary tafapetraka somatsara izany fitoriana izay natao izany. Natao ny fitoriana satria izay milana no omeny lalàna andreo mpilatsa-kofidiana rehefa mizavatra heveriny fa tsy mety tsy manaraka ny lalàna misy. Raha tsy teny fotsiny any hoe ny andiny ny 420 amin'ny lalàna fehizoro io dia milaza mazava fa tsy azo atao ny mampiasa ny fananam-panjakana sy ny mampiasa ny fahefam-panjakana entina anaovana fampielezan-kevitra. Ary voalaza ny eo andininy io fa raha toka misy izany dia fanafoanana avy hatrany ny vato manontolo azan'izay kandida voakasika an'izay zavatra zay. Maro moa ireo tsy fanaran-dalàna izay hita nandritra iny fifidianana sy olombavamboaka iny fa dia nitazapotsiny nandritra izany kosa ny teo anivon'ny CENI. Tsy anaiky ary tsy andefitra amin'ny kandida izay mampiasa ny fahefam-panjakana na ireo olona mampiasa ny fahefam-panjakana hanohanana kandida. Teto ny filoham-pirenena nanao fampielezan-kevitra. Na zavabe ny fampielezan-kevitra nataon'ny filoha ny hoe numéro 2 ihany itsika. Filoham-pirenena zany filohan'ny malagasy manontolo, filohan'ireo mpilasaka kandida, ireo kandida rehetra, kanefa izay ny zava-misy filoham-pirenena lasa ny andany amin'ny kandida anankiray. Izay reto moa zany amin'ny maha-kandida izay niezaka ny anara-dalàna hatrany amin'ny fiatombon'ny fampielezan-kevitra mandra-patapitra an'izany ary tsy ala ao anatin'ny lalan'ny ara-dalàna zay zahay satria mikasaka ny malina dia tsy maintsy amin'ny lalan'ny ara-dalàna. Noho izany ho anay reto zany ny lalan'ny izorana dia tsotra mametraka ny fitoriana eo anivon'ny rafitra mahefa itsarany raharaham-pifidianana sy olombavamboaka dia ny ACC. Andrasana izany izay mety ho avaliny eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mahakasika ireo fitoriana ireo satria dia maro tokoa ireo endrika tsy fanaran-dalàna izay hita ny alosi nandritra iny fifidianana sy olombavamboaka iny ka antony hitondrana izao fitoriana izao eny anivon'ny fitsarana misahana izany. Lafomba vao hafa no tanterahana tamin'ity androany ny fampafantaran'ireo asa vita sy ireo tolotra omeny Softwell. Ireo mpanjifa sy ireo mpiara-miasa aminy Softwell izay antonany maro nanapin'ireo orinasa tetikasa na fikambanana hiditra eo amin'ny sehatry ny digitalisation ary tsy latsa-danja ihany koa ny fiofanana omeny ireo izay te ampitombo ny fahaiza-manaony eo amin'ny asany onona saina. No tanterahin'androany teny ivandra ny fiaonana fampahafantarana bebe kokoa momba ny Softwell izay manampy ireo orinasa sy tetikasa na fikambanana hivelatra ao anatin'ny teknôlôjia sy ny digitalisation, manana ny logiciel Sage sy Tomate ary ireo fiofahana maro omen'ny mpanjifany. Puisque Softwell est notre partenaire ici à Madagascar, aux Comores et dans l'océan Indien en général depuis de nombreuses années. Mpiara-mombonantoka aminay ny Softwell na eto Madagasikara na any Comores sy amin'ny ranomasimbe Indiana efa nandritra ny taona maro. Eo amin'ny fampiofanana tsy latsa-danja ny fanomanana hozaraina amin'ireo mpanatrika ahafahana mamaly ny filany. Manampy ireo mpandray anjara ahafahana manarakaraka ny tokony ho izy ny fiofanana miaraka amin'ny SIFOP na any Frantsa zany na any Dubai na amin'ireo toeran-kafa. Eo ihany koa ny fanampiana azy ireo amin'ny logiciel izay iarahana amin'ny Tomate. Fantatsika fa mpiara-mombonantoka lehibe fatry ny ela tamin'ny Tomate Softwell ary mandray anjara lehibe amin'ny fampiroboroboana ny orinasa ao anatin'izay sehatra ny logiciel izay ary mametraka anay ho isan'ny sangany amin'ny logiciel de gestion amin'izao. Des logiciels, ce qui fait que nous sommes le leader sur les logiciels de gestion à l'heure actuelle. Misy ihany koa ny fanofanana ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny orinasa na miankina na tsy amin'ny fanjakana. Maro ny sy ampiofahana atolotra anatin'izany. Les produits tomates
En fait, ce sont des logiciels. Ny toma dia logiciel izay natao ho an'ireo tetikasa mpampandrosoana ary ireo mpamatsy vola iraisam pirenena no miara-miombonantoka anatin'izany. Manana ihany koa izay ny fitoeram-piofanana sy FOP izay atolotra ihany koa eto Madagasikara. Nampafantarina androany moa ireo seha-piofanana atolotra ireo mpanjifa izay tematika 20. Izany no atolotra ny mpanjifa na eo anivon'ireo ministera, ireo tetikasa sy ireo fikambanana maro samihafa na miankina na tsy amin'ny fanjakana. Les collaborateurs au sein des organismes publics et parapublics. Isan'ireo nisitraka izay fiofanana niarahana tamin'ny tomaty izay imanda na ahafahany manatsara ny fomba fiasa hivelarana eo amin'ny sehatra misy azy. Je suis ravi de partager avec vous mon expérience de formation au sein de SUFOP France à Paris. Mahafaly any mizara aminareo ny traikefa azoko nandritra ny fiofanana ny tanteraka tao amin'ny SUFOP Paris. Isan'ny nanaitra vao teo ampatongavana ny fomba fandraisana izay niavaka. Teo amin'ny fampitaovana samihafa nilaina tamin'ny fampiofanana ihany koa ka tsy nanano sarotra ny fandraisan'ireo information sy tsara ho fantatra rehetra nandritra ny fiofanana. Feno rina afa-po ireo natolotra anay nandritra ny fiofanana ka ahafahanay mivelatra amin'ny asa sy ny sehatra misy anay tsirairay avy. Manampahaizana sy manana ny fahaiza-manao tokoa ireo mpampiofana ary nahay nizara taminay. Resy lahatra fa nampitombo ny fahaiza-manaoko sy ahafahako mivelatra amin'ny asako ny fiofanana azoko. Agrandir notre compétence et expérience dans nos domaines de notre travail. Mandritra ny fotoana anatanterahana ny fiofanana, misy ihany koa ny fitsidiana ireo toerana manantantara sy ny kolotsain'ny firenena na ho an'ireo mpiofana misafidy an'ny Paris izany, Dubai, Montréal, Casablanca, Dakar na i Jeddah. 20 taona nizarana ny fahaiza-manao ny Softwell, 20 ireo mpanjifa niaraka tamin'ny tomaty. Tao anatin'izay, miisa 130 ny isan'ireo lisansa tamin'ireo produit rehetra. Araka izany, afaka mifandray amin'ny Softwell ireo te hiditra eo amin'ny tontolon'ny digitalisation sy ireo te ahazo fiofanana ho fampiroboroboana ny orinasany. Izay ihany koa no entsika amin'ny sendvetivety eo anaty doka fohy. Mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Santionana ny tsy fampiny vola anatin'ny kitapom-bolam-panjakana amin'izao fotoan'izao sy ny fiantraikan'izany. Araka ny tantaratra tao anatin'ny LFR ho an'ny taona 420 eo ihany koa ny andro maneran-tany ho an'ireo olona manana toetena variry. Aza misaraka aminay ary rehefa avy eo no anarahantsika izay. Araroty, mbalika be na saramanitra amin'ity. Fianam-bidy-govana amin'ny volana Jona. Miaraka mbalika ao 200X+. Lasa 10,000 ariary monja mipetra-bola voalohany. Raha etsy ariary izy teo aloha. Dia efa afaka misitraka hazavana mandeha amin'ny masoandro ianao. Misy jiro antona efatra amin'ny jiro iray mirehatra ho azy rehefa mahatsikaritra fihetsehana. Sady afaka misarja finday. Aza taraiky, hatramin'ny 30 Jona ihany io a. Manatona haingana ireo Telma Shop akaiky anao sy ireo mpanjara akaiky anao. Manazava aminay ambany volo. Ny orinasa Star manohitra ho antsika. Star Tour Tana 2024 ny faraika amin'ny roapolo, faharoa amin'ny roapolo ary ny fatelo amin'ny roapolo ny volana Jona ao amin'ny Coliseum Matsonjombe. Ho hitantsika amin'izany ny zoma raika amin'ny roapolo ny volana Jona seho iarana amin'ny Dalvis ary Agrad Skies. Ny asabotsy faharoa amin'ny roapolo ny volana Jona iarana amin'ny Kikisy Ambondro. Ny alahady fatelo amin'ny roapolo ny volana Jona iarana amin'ny Princio, Eljo ary César. Isanandro dia isy ireo kilo kermesy animation isan-karazany izay azahoana loka BDB, Paneta, Eric Fouet, Baron, Tech, DJ Fruity, DJ Lupin ary DJ CMC manomboka amin'ny ora tolakany dirana 500 ariary azahoana zava-pisotro Star misokatra amin'ny 12 taona vavahady. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Sarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix.
manatitra ny araba tonga lasy tonga vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity verenantsika ny tontolo ny fividianana solombavam-bahoaka isan'ny nametraka fitoriana teny anivony fitsarana avo momba lalam-pandrenana taorian'ny voka-pividianana vonjomaika navoaka ny seni ihany koa ny kandida ny Fraisakina Rabekijana Solofoery latsaka hovidiana atao amin'ny distrika Namparafaravola. Ity kandida ity izay nanamafy fa nisy nanova ny voka-pividianana atao an-toerana antony atsony ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny jery akaiky ny zavamisy any an-toerana. Daniela Minoso. Nisy tsy fahatomombanana ny voka-pividianana vonjomaika ho an'ny distrika ny Namparafaravola navoaka ny seni teo iny hoy ny kandida ny Fraisakina tao an-toerana. Antony, nisy nanova ny voka-pividianana taoriany fahatapahan-jiro tamin'ny fotoana ny fividianana. Manaprofo izany ireo PV maro izay nahitana takosina tamin'ireo birao-pividianana maro tao an-toerana. Tsy nisy intsony ny fanomezana vokatra vonjomaika avy amin'ny SRMV, teo ihany koa ny fisokafan'ireo valopy mialoha sy ny maro hafa. Antony nametrany ity kandida ity fitoriana teny anivon'ny HCC ka hanovana antso avy amin'ity farany ny mahijerena akaiky ireo tsy fahatomombanana ireo. Koa satria ny seni dia nanambara fa ny vokatra tany anivon'ny SRMV no navoaka ny seni kanefa ny zavatra hita dia betsaka ny takosina sy proof palpable sy hita mivaingana ka dia mino izahay fa ary namarinina teo anivon'ity PV izay nisoniavy ny présidentny SRMV ity mino izahay fa tsy anaraka an'io ny any amin'ny ACC fa ijery ny vokatra tena marina. Ny kandida tsy miankina vololom-boangitsiry ny ainana rindra no mitarika amin'ny Isambato 30 isanjato tao amin'ny distrika ny Namparafaravola raha ny voka-pividianana vonjomaika navoaka ny seni. Manaraka azy ny kandida tsy miankina Rakodindramanitra Vahiny Felix izay manana Isambato 220 isanjato raha toka tokony ity kandida ny Fraisakina ity no faharoa raha ny PV ho an-tanany. Voka-pividianana izay nisy nanova taorian'ny fahatapahan-jiro tany an-toerana nandritry ny fanisambato raha ny fanazavana hatrany. Avelantsika eo ny fitarainana sy fitoriana manodidina ny fividianana androany fa hitombo aria mafy ny fahantrana sy ny olana ara-tsosialy eto amin'ny firenena vokatry ny tsy fahampiny ny vola ao anatin'ny kitapom-bola ampanjakana amin'izao fotoan'izao araka ny hita tamin'ny tedi-bola ampanjakana na sipanitsina. Ahina ny mety fipoahana ara-tsosialy manoloan'izao toedra raha zao ho ny vondron'ireo olona CST teo aloha onona saina. Noterena ampenany teti-bola sy ny fandaniana ireo ministera sy isam-pandraram-panjakana isa-tokony araka ny hita tamin'ny teti-bola panjakana na sipanitsina farany teo. Tranga izay anamafy ny olana sy ny fahasahirana ny iainan'ny vahoaka amin'ny andavanandrony hoy ny teo anivon'ny ACS na ny vondron'ireo olona sy CST teo aloha. Mikasika ny tenin'ny ministry ny finance teo vola zany dia hoe mahatratra 1750 milliards ny vola ny esorona tsy misy amin'le budget loi de finance initiale. Zay le loi de finance rectificative. Zao aza jereo ny fahantrany vahoaka, jereo ny zavatra mitranga fa hatramin'ny inona fandripahalemana zany tsy voafeny le fitondrana intsony. Ka maika fa mbola miala an'izay vola be deaibe zay dia hoaiza le vahoaka. Amiko zany dia fa milavolefina le fitondram-panjakana. Fa minafiny rehetra mila fijerena akaiky daholo ny eto Madagasikara. Ka izay tsy fahaizany le fitondrana ankehitriny mametraka ny lahara-pahamehana mihitsiny no fototra zao fahantrana mahazo ny vahoaka malagasy zao. Tsy zany teleférika efa be deaibe moa mitenena mikasika an'izay tsy zany mihitsy mamay ny vahoaka fa ny hanina hohanina. Mbola hitohy iombo zay le fahantrany vahoaka. Mitombo andro manalina ny endrika hitarafana ny tsy fahaiza mitantana ny andrajoelina sy ny mpiaradia aminy raha ny fanazavana hatrany. Ny vokatra zany izay mipaka amin'ny aty vilany malagasy. Mpiasam-panjakana zao efa manala ny dossier ny mpiasam-panjakana bloqué ao amin'ny primature ao. Reo dossier reo dia mikasika ny intégration, mikasika ny reclassement, mikasika ny mbola misy titularisation. Reo dossier zany rehetra zany dia droit zon'ny mpiasa mpanjakana ny mahazo azy. Ary rehefa mivoaka io reo le dossier reo dia mitombo azy ny karama mpiasa mpanjakana.
zay le zao nefa bloka amanaliny ao amin'ny primature ao tsy mivoaka ary zao zao ny vola ahena indray o ny vola any amin'ny ministera zany hoe tsy hivoaka mihitsy zany reo tombotsoa ny mpiasa-panjakana déjà ny karama efa tsy nisonitra efa tao anatin'ny 2 taona dia le tombotsoa zo ny mpiasa ny ahazo azy mbola blokena ihany koa ka zay mahatonga hoe zany nefa lahara-pahamena zany diso lahara-pahamena le fitondram-panjakana zay mahatonga ny fahantrany vahoaka am'izao tsika miteny zao tsy zany telefirika zany mihitsy ny olona ny vahoaka fa zavatra hafa ny olona ny vahoaka ny zavatra hoaniny mamay azy zay ary eto mariako ihany koa fa tsika samy malala daholo zao fa na ny communauté internationale nge na ny mpamatsy vola de fa iaraha mahita zao fa efa tena anidy robinet zareo raha tsy efa manidy akory aza ohatra am'zany le 70 millions de dollars tokony ho azy momba ny environnement sy ny karazany zao de efa mijanona le processus mafana ry sarotra ny toedra rahankehitriny ho iantrany ny vondron'ireo loolona sy CST teo aloha ny fitondrana tsy manam-bola io manapatra fahefana ka tonga amin'ny fandikan-dalàna amin'ny endriny rehetra io ny fifidianana etsy andany no tanterahana tanaty osoka sy alabato ary tsondrarahina ny demokrasia mila mitandrina ireo nampindramina ny fahefana indrindra ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana manoloana ny toe-java-misy ankehitriny raha ny fanazavana hatrany izy ireo izay ho tsarain'ny tantara amin'ny fanapahany izay ho avoakany iazoan'ny faritra vakina karatra vetivetsika ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity sahirandro tantsaha-piopia ombivavy Bernono ao vakina karatra amin'izao fotoana izao noho ny fiakaran'ny vidin'ny sakafom-biby vitsy manana fahefa-mividy ka mihatraika amin'ny kalitaon'ny ronono azo mitotongana tanteraka ihany koa manoloan'izay ny vidin'ny ronono any an-toerana amin'izao fotoana izao ka mahatsiaro ho maty antoka ireo piopy andrinirina Randriamiaritsokolo Antsirabe. Anisan'ireo seha-piariana tena ahafantarana ny faritra vakina karatra ny seha-piariana ronono ary anisan'ireo faritra izay manana ny kalitao ronono tsara eto Madagasikara ary ahitana ireo orinasa maro samihafa manondrana sy manodina izany ho lasa vokatra. Amin'izao fotoana izao dia misedra olana ireo tantsaha eo amin'ny lafiny fiompiana sy ny famokarana ronono ary miatraika tanteraka any amin'ny vidin'ny ronono izany. Antony maromaro no mahatonga izany raha ny fanadihadiana izay nataonay mpanao gazety tety fotony. Anisan'izany ny fahalafosany sakafon'ireo ombivavy Bernono ka vitsy amin'ireo tantsaha no mahatakatra ny vidiny. Eo ihany koa ny tsy fisian'ny vilon'omby amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao ka mampiana tanteraka ny ronono izay omeny ny ombivavy Bernono iray. Izy aloha tamin'ny voateraka izy zao 9 litra sy tapany dia avy eo izy niaina 2 litra sy tapany. Hoe mampiaina azy zany eo an'le sakafo ngamba tsy dia araka. Le vilona efa mainamaina moa le maka le vilona koa fa tsy dia araka. Rehefa tamile taloha izy zao spécial anazy mihinana dressy izy fa le dressy lasa lafo le dressy de tsy araka tsony. Amin'ny siony anay de taloha anay zao naka 10 sio 5 sio fa zao anay tena tsy nahazo ny sio an'le dressy zao teo aloha izy ngedangeda le sio 5 litra reny 500 sy arivo de zao le 3 litra reny 500 sy arivo. Tena ilaile omby le dressy amin'le ronono satria mampitombo an'le ronono le dressy. Tamin'ny voalohany teraka izy 7 litra. Zao izy zao 4 sy tapany. Zay maraina ihany anay no miteny. Vokatra izay rehetra izay dia ny hainan'ny mpanjifa ronono ary mitotongana tanteraka ihany koa ny vidiny. Raha nambarana ireo mpandrara sy ireo tantsaha izay misehatra eo amin'ity seha-piariana ronono ity. Manodidina ny 2 ariary ny iray litatra amin'ny ronono amin'izao fotoana izao ary misy aza latsaka izany any amin'ireo komuna somary miala kely ny tanàna Antsirabe. Mivarotra anay zao 2 arivo ny litra. Izy loha atao hoe matiatika ihany satria mihinana provante le omby de le provante nefa la provante ohatra hoe kobama, vovomangazo, tsatsabary, le vidina ronono nefa tsy ao anaty eritseretina mihitsy. Raha ohatra tsy mihinana le kobama sy ny anana de miaina le ronono. Ny kalitaony tsy miova fa mifatra miaina fa raha mihinana le dressy izy tsara le ronono. Raha hoe tena fahasairanana aloha de tena tokony ohatra hoe mba 500 sy 2 any. Tsambalao zany raha hoe asiana le dressy le provante matiatika mihitsy. Hoanay piopy tsy mety mihitsy le vidiny satria milatsaka be le vidiny de tsisy tombom-barotra ao anay. Lasa maty zany le mpamokatra ronono amin'izao satria le vidiny tsy tena miakatra araka izay tokony izy le vidin'ny provante tsy miova nefa le vidin'ny ronono milatsaka de maty zany le mpamboly zao e. De zay mahatonga anay hoaninay le izy fa tsisy tombony. Eny amin'ny toerana misy anay zao kan'ny olona 500 sy arivo miala 8 kilometra hatreto zany. Tena ambany be mihitsy raha tsy manodana kely ianao zany ohatra mivarotra yaourt zany zay vao mety hoe misy tombony kely fa raha hoe tena midy ronono zany de maty atoka be mihitsy. Na dia eo azy izay fitotonga ny vidin'ny ronono izay
dia anisan'ireo olana goavana sedrain'ireo mpandrara eo amin'ity seapierina ronono ity ihany koa ny fampidiran'ny fanjakana malagasy ireo vovo-dronono avy any ivelany tonga eto Madagasikara ka mahafaty tanteraka ny tsena anatin'ny ronono eto toerana hoy ity mpandrara izay sendra tafaresaka taminay ity. Misy produit zany zay zany anisan'ny nampiainan'ny mpanjifa le hoe vovo-dronono niditra teto amintsika dia miaina zany no mpanjifa tokony hoe mba ferana zany le vokatra miditra avy any ivelany fa tokony le atreto anatiny zany no incitena le production atreto anatiny fa tsy tokony hoe nisy an'izay vovo-dronono niditra zay dia lasa maty le mpandrara ronono zany. Tsaparaka izany fa sahirana ireo tatsaha eto Vakinakaratra ary misedra olana tanteraka izy ireo amin'ity lafiny seapierina ronono ity na dia misy azy ireo orinasa vaventy izay mpandray ny vokatra teo aloha dia efa tsy vahaolana intsony izany raha ny fanadihadinana. Efa manomboka misokatra ny fomba fijery ny trangana varira eto amintsika amin'izao fotoana izao. Mipaka teny anivo ny fiarahamonina ny fanentanana natao hatr'izay ary nahafahana nanova ny toe-tsaina aon'olo maro ihany koa. Mbola mitony ezaka nafoanana tanteraka ny fanilikiliana natao azy ireo ho ny filohan'ny fikambanan'ny varira eto Madagasikara tamin'ity andro an'ity. Taona maro izay no nanaovana fanentanana sy fahampafantarana ny olona manana toe-tena varirana albinisme tamina faritra maro. Efa nahitana fidinana ny tahana tsy fandriam-pahalemana sy fanilikiliana iainan'izy ireo ankehitriny. Tsy mijanona treo ny fanentanana ary tiliana manokana ny lafin'ny fanabeazana miainga avy amin'ny ankizy raha ny fanazavany filohan'ny fikambanan'ny varira eto Madagasikara. Raha mijery ny zava-misy na vaivaibe tany amin'ny taona 2024 raha nijery statistika ny ekena taty amin'ny taona 2024 ary amin'izao taona 2024 azo lazaina efa midina zany zay tahana tsy fandriam-pahalemana iainan'ny olona varira zay fa na izany dia mbola manana didiny fikambanana manentana trany eo ny anivon'ny fiarahamonina mba hialana amin'izay tsao zay satria vokatsy izay le tsy fahampian'ny fanabeazana zay dia lasa andairana tsao le fiarahamonina dia lasa manaonao foana eny anivon'ny fiarahamonina. Dia ny cible tokoa izay teo anivon'izay sehatra ny fanabeazana zay satria ny tena anisan'ny votoantony ady lehibe eo anivon'ny fikambanana dia ialana amin'izay ataontsika hoe tsy fahalalana na le discrimination zay dia ao anatin'ny 5 taona zany mba tokony ho maro ny vahoaka malagasy mahafantatra ny trangana albinisme hoe mba tsy ho voahilikilika intsony ilay olona manana toe-tena varira na ilay olona miaina anatin'ilay albinisme eny anivon'ny fiarahamonina. Tanjona ary mbola tolona tao amin'izao fotoana izao ny fanafoanana sy fanitsiana ny hevi-diso ny fiarahamonina mahakasika ny hery hafa anana ny olona varira raha ny fanazavana hatrany manana ny zony amin'ny maha-olombelona azy izy ireo. Anisan'ny message clé zany hoe hitondrana an'izay teny hoentiny eny anivon'ny fiarahamonina zay hoe ny varira dia mitovy amin'ny olon-drehetra tsy manana hery miafina tsy manana hery mampiavaka ka izay ny hitondrana an'ilay fanabeazana miainga avy eny anivon'ny ankizy eny anivon'ny fiarahamonina mba ampadio ny saina hialana amin'izay tsao sy honohono ananana sy heritseritsy atongavana amin'ny zavatra tsy fandriam-pahalemana zay dia zay zany mahatonga anay hoe eto zay dia mampiampita ny varira dia mitovy amin'ny olona rehetra tsy misy hery miafina io tsy misy zavatra mampiavaka azy fa ilay trangana genetika zay iavany amin'ny volo-koditra sy ny volo-maso zay no mampiavaka azy eny anivon'ny fiarahamonina. Anio no ankalazana ny andro maneran-tany ho fampahafantarana ny olona manana toe-tena varira. Nisy ny hetsika ny tanterah'ny solitena ny fikambanan'ny varira eto Madagasikara teny amin'ny Eugène Ansana izay nanentanana ireo ankizy tsy hirona amin'ny herisetra sy fanilikiliana tao azy ireny. Mbola hito ny hetsika ary manantena ny fitondram-panjakana hitady vahaolana nampiana azy izy ireo. Lafomba vao hafa tonga eto Madagasikara ny hetsika malaza eran-tany Bollywood Glam Night izay ho tanterahana ao amin'ny Novotel Evandra ny 22 Jona ho avy izao manomboka amin'ny fitoro alina hanohanana ny fidiram-bola eto Madagasikara ary ampiroboroboana ny kolotsaina malagasy ny hetsika raha ny fanazavana nentiny mpikarakara tamin'ity andro an'ity Tsiaro Rasolo Arvelo. Manomana hetsika miavaka i Madagasikara Bollywood Glam Night izay fiara-miasa ny orinasa Ami Vision Madagasikara sy ny Telma. Ity no adiany voalohany amin'ny hetsika io eto amintsika. Tanjona ny anasongadinana sy ampiroboroboana ny mozika malagasy ary ampafantarana izany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa indrindra mikendry ny ampifandray indray any Madagasikara amin'ny fizahantany manerana izao tontolo izao. Zavatra hitrango anatiny io ao anatin'izay
fotoan'izay zany a dia ohatran'ny karazany ataontsika hoe dîner dansant le izy zany hoe misy artiste avy any ivelany ho avy eto atoerana anao performance zany ao anatin'izany ny hoe hira dia misy ihany koa DJ avy any ivelany ihany koa ho avy ampandeha antsika ao anatin'izay fotoan'izay ankoatr'izay nefa ny tsara ihany koa manamarika fa misy ihany koa ireo mpanakato malagasy izay ho avy amin'io fotoana io dia ao anatin'izay ihany koa misy any Kelly Bogasy izay mandray anjara mavitrika ao anatin'izay zavatra izay a tanjony le hetsika dia misy an'izay resaka hoe interculturalité izay satria isika eto Madagasikara besaka ny vahiny tonga eto amintsika mila haitsika ihany koa nefa hoe ohatrohatrany ahoana za miara-miana aman'olo zany satria tsy hoe mahavita tsy misy olona na ataontsika hoe population mahavita tena irery dia ao anatin'izay misy an'le hoe fifakazahoana kolontsaina anankiroa izay mifameno ihany koa satria fatantsika hoe ohatrohatrany ahoana ny force ny kolontsaina indiana eto amintsika amin'izao dia izay zavatra izay nefa tsy voatery ho resitsika maharatsy anazy ihany foana koa fa ao ihany koa hoe inona mety afaka hifamenoana inona mety afaka hifanampiana mba hahafana ihany koa manandratra ny talenta malagasy mba hahafanana ihany koa mitondra ireo talenta malagasy mba ho fantatra manerana an'izao tontolo izao. Ho tanterahina ny faharoa amby roapolo ny volana jona ho avy izao ao amin'ny Novotel Convention Ivandry ny Bollywood Glam Night manomboka amin'ny 7 alina. Ampiavaka ny hetsika rehefa karantsehatra mivantana ny Arjun mpanakanto karana amin'ny hetsika io hanampy azy amin'izany ihany koa ny mpanakanto malagasy Gae sy ireo mpanakanto vahiny malaza hafa. Resaka iraisam pirenena nanomboka androany ary farana rahampitso ny feonamben'ny G7 tanterahana ao Italia amin'izao fotoana izao. Isan'ny lahadinika ny famoaham-bola 50 miliara dolara ho an'ny Ukraine mialohan'ny faran'ny taona 2024. À peine revenu des commémorations du débarquement. Fotoana fohy taorian'ny fandraisana anjara tamin'ny fahatsiarovana ny débarquement tao Frantsa, miverina any Eoropa indray Joe Biden amin'izao fotoana. Ao Italia, ny filoha Amerikana anatrika ny G7. Nanambara ireo ekipany fa isy ny fanaovan-tsony eo amin'ny filoha Amerikana sy ny filoha Ukrainiana. Mazava ny tanjonay, ny anehoanay fa manohana ny vahoaka Ukrainiana izahay, eo anilan'izy ireo ary manohy hatrany ny famaliana ny anton'izy ireo amin'ny sehatra ny filaminana. Tsy ho an'ny rahampitso ihany fa aharitra. Ny volana Jolay 2024 nandritra ny feonamben'ny OTAN tao Lituanie, ny tafa mivantana tamin'ny filoha Ukrainiana ny filoha Joe Biden. Amin'io fifanarahana vaovao io, tian'ny Joe Biden naseho ny filoha Ukrainiana fa naman'izy ireo i États-Unis ary tsy amela any Kiev. Afatra no amafisy ny fanomezana sazy vaovao ho an'ny Moscou. Ireo rafitra ara-toe-karena Rosiana no kendreny Washington. Raha totaly, manodidina ny 700 ireo orinasa sinoa sy banky izay manampy an'i Moscou anoho ny ady ao Ukraine. Ankilan'izay, no amafisy ny Chine ny fanondrana ny puce elektronika sy ny teknôlôjia ampiasain'ny Russia eny amin'ny tanin'ny ady. Mandritra ity some ity, amaritra ny fahafana mamoaka ilay vola 50 miliara dolara ho an'ny Ukraine ireo filoham-pirenena. Mifarany eto indray ny fiarahantsika ho an'ny androany, naizanaiza misy anao ankasitrahana hatrany ianao, nanaraka ny fampahalalam-baovao tao anatin'izay 20 minitra nitondrana ny fampahalalam-baovao zay. Mandrapitafa ho amin'ny rahampitsonay ary tomboky lasy tomboky vavy aloha tompoko. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Sarlalan, ex-Safina. Batimax,
La qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.